Ivavaka isika rehetra, misaotrana hatranyizay ry Jesosy Tompo noho ny fitiavanao tsy hitalany izay mandray anay isanandro na iza dia mankataka aminao izay aoka atsapa izany fitiavanao izany mandrakariva izahay ka hitaona ireo namanay tsy hanilika azy ireo. Voninahitry ny rariny zavako izany. Amen. Reseko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana mba amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amizao alahady faharoa manaraka ny epifania izao dia mbola hotoriana amintsika ny soratra masina araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka 7:1 ka hatramin'ny 9. Lioka 7:1 ka hatramin'ny 10. Toy izao no favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehiben'ny mpamory hetra sady nanan-karena. Ary nitady hita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona mifanety satria fohy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izany Jesosy fa efa andalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe, ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia midina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary nahita izany izy rehetra dia nomonimona ka nanao hoe, lasa nandeha hiatrano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny Tompo hoe, indro Tompoko, ny atsasaka ny fananako omeko any malahelo. Ary misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny izany. Ary Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Fa izy dia zanak'Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Rehefa misy fety ataontsika ao an-trano, na resaka fiangonana io na tsingeritaona io ohatra, dia misy olona tiantsika ho avy, olona tena tiantsika. Raha mety hoe ray aman-dreny be tsika, mety hoe bebe atsika tena tiantsika ohatra, na hoe pastora am-piangonana ohatra, na le namantsika any am-pianarana iny iny tiantsika ho avy iny. Ka raha vao tonga izay olo izay dia faly isika. Tena mahatsiaro fahafampo isika rehefa tonga amin'le fety nanasantsika azy io, le olona tiantsika io. Dia raha vao tsy eo io olona io dia tena hitantsika hoe misy banga ao. Fa rehefa tonga io olona io dia faly isika. Zay ny fomba mitoetsaina ho an'ny olona asaina taloha. Na tsika amin'izao manko efa mifamatika an'izay hoe raha ohatra hoe misy mariazy any dia maniry mafy tsika mandeha amin'ilay mariazy, ka raha tsy voasao dia malahelo isika. Dia lasa le olona manasa antsika indray amin'izay fotoana izay manome voninahitra antsika. Fa raha amin'le nresahako voalohany teo dia izao, le olona tonga no manome voninahitra an'le lanonana ataontsika, le fety ataontsika. Ka raha vao tsy tonga iny olona iny dia ohatrany hoe maivana le fety misy antsika. Zavatra tahaka an'izany no niseho tamin'ny andron'i Jesosy. Le olona tonga amin'le fanasana tao no manome voninahitra an'le fety. Zay mahatonga le olona monimonina rehefa tonga tao amin'ny Zakaiosy i Jesosy. Misy olona manakaja be dia be ao an-tanàna, misy olona ambony be dia be, misy olona endry maro be. Satria le Zakaiosy dia olona ratsy fanahy mpangala-bola ngeza ny Zakaiosy zany mpamitsifetsy mpiray tandrazana na tena olona ratsy zany Zakaiosy zany. Dia monimonina no le fa maninona no an'io Zakaiosy io, olona be dia be ny olona manakaja eto, fa maninona ny any. Satria tena manome voninahitra ny Zakaiosy Jesosy rehefa ny an-trano tany. Mbola anatin'ny epifania isika izao reseko lany malala. Na moa le epifania, fisehon'i Jesosy, ny fisehon'i Jesosy amin'ny olona rehetrarehetra, ny fanehoan'ny fitiavana ho an'ny olona rehetrarehetra, na ny olona tsara na ny olona ratsy. Tamin'ny herintsika dia nianatra na nilian'ny mpianatra an'ny ankizy. Dia teny Jesosy avelao anatanahy. Dia le olona voailika koa nefa etsy an-daniny, raha mahafantatra fa tia azy Jesosy dia tokony tsy hanaika hanilikilika. Inona ny zavatra nataon'ny Zakaiosy teto? Voalohany indrindra aloha efa fantany hoe olon-dratsy izy ao an-tanàna. Noho izany tsy mendrika izy zanaka anisan'i Jesosy ao an-tranony izany, satria Jesosy Andriamanitra, Jesosy dia olona ambony. Dia izao koa nefa fantatsika tsara koa ny maha izy an'i Zakaiosy, manino? Olona fohy kely. Ka raha vao mba hitazana izy dia tsy hahita mihitsy. Tiana nataony nianika aviavy. Mamenatra zany
mba eritrereto misy zavatra tsy mety ao am-piangonatsika ao, de mananika ambony tafo ny pastoratsika na ny katekista miaraka am'le akanjony iny, ohatrany hafahafa ihany a. Olona manamboninahitra zako izy kanefa zao miakatra ambony hazo satria nahoana te ahitan' Jesosy izy. Afa-baraka izy a, hoe mba olombeo amin'ny tanàna de mianika azo, fa tsy rara iny zany satria zao ny azo ny fatany. Tsy ataony sakana ho anazy iny mafoy anazy iny, tsy ataony sakana ho anazy iny maharatsy anazy iny anahitany Jesosy. Te ahitan' Jesosy izy, zay ihany ny fatany. Na ratsy ary izy, na foy kely ary izy, zao ny fatany. Tsy maintsy mahitany Jesosy a. Zay kory sekolady malala ny tokony ataotsika. Mitady zay ahitana Jesosy, na de ao ry manilikilika atsika, na de ao ry miteny hoe nareo tsy mendrika ho ato, nareo tsy mendrika hanao an'izao, de manatona Jesosy foana, fa izy de mitady atsika. Tsy ny fiovanjaka izy vao tonga tao aminy Jesosy e. Meko ny atsasaky ny fananako malahelo izy izy, ary raha misy olona fitahako izy izy dia onerako averetreny. Jesosy ty niteny hoe ataovy zany a. Jesosy tsy niteny miova am'izay anao zaka izy meko fa tonga de nandeha ho azy zany, satria nahoana tsapany le fitiavany Jesosy aminazy, tsy manika azy. Ry sekolady malala, aza miandra zavatra tsara avy amin' Jesosy ianao vao manatona azy. Efa fantatrao fa tsara Jesosy, avy hatrany de manatona azy. Fa rehefa manatona azy ianao de mitoetra amponao izy a, ary manova azy ho azy anao. Mpanilikilika tsy maintsy misy foana, fa manaova tahaka ny zaka iosy tsy manaiky, na de aratsian'olona ary, na de hitan'olo hoe foy kely ary, de tsy manaiky raha tsy mahitany Jesosy. Rehefa tsapan' Jesosy zay ianao le tsy manaiky raha tsy te ahita azy ao, tsy manaiky raha tsy mahazo azy zay, de raisiny ianao a, ary voniny izy ny anovanao. Ny fahasoavan' Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiombona amin'ny fanamasina ho amin'ny rehetra ny hatramizao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Jesosy io, ampio zay mba ho tonga tahaka ny zaka iosy, na de eo ary ry manilika anay, ary mamindrafo aminay noho ny fanalaviranay ianao matetika. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana zava-izany. Amen. Réunissons-nous dans la prière. Merci Seigneur Jésus pour ce merveilleux moment que tu nous as donné. Tu nous montres ta parole, tu nous montres ton amour. Fais que nous ressentons toujours cet amour-là et fais que nous ne chassons personne en toi, que nous venons à toi et que nous puissions passer tous les obstacles. En ton nom, Seigneur, nos besoins de prière. Amen. Deuxième dimanche après l'Épiphanie, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 19, verset 1 au verset 10. Luc chapitre 19, verset 1 au verset 10, et voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus, après être entré dans Jéricho, traversa la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts. Et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas le voir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un marbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Tous ceux qui virent cela s'indignaient et disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur !» Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris de l'argent à quelqu'un en le trompant, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que cet homme est aussi un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Lorsque nous faisons une fête, que ce soit une fête en rapport avec l'église ou un anniversaire ou quelque chose comme ça, quelquefois, il y a quelqu'un qu'on aimerait bien inviter. Quelqu'un qu'on aime fort, bien évidemment. Ça peut être un de nos grands-parents, notre grand-mère ou notre grand-père. Ça peut être un de nos cousins, ça peut être un de nos meilleurs amis. Et quand cette personne-là ne vient pas à la fête,
nous l'avons invité, nous ressentons un vide. Mais quand cette personne est là, même s'il y a d'autres personnes là, on est satisfait. Car la personne qui nous est chère est là. Par exemple, si par exemple nos parents habitent très loin, et lors d'une fête on les invite, et ils viennent de très loin, rien que pour cette fête, ça nous met en joie et on est satisfait. Mais si cette personne n'est pas là, on n'est pas satisfait. C'est ce genre de mentalité c'est à ce genre de mentalité qu'il faut penser lorsque quelqu'un se fait inviter dans la Bible. Parce que nous, actuellement, c'est nous qui sommes invités, qui recevons, qui pensons qu'on a de la gloire. Si par exemple, il y a un mariage et on veut à tout prix aller dans ce mariage, et lorsqu'on est invité, on éprouve de la joie parce que on sent que on nous donne honneur. Mais au fait, c'est l'inverse ici. C'est lorsque on est chez quelqu'un et cette personne-là nous aime fort, c'est à ce moment-là que nous donnons gloire à la fête. Quand la personne qu'on aime tant là. Voilà pourquoi les gens étaient indignés par le fait que Jésus était venu chez Zachée. Jésus, c'est une grande personne. Un bon rabbin, un grand maître. Donc la personne chez qui Jésus vient loger aura de la gloire, de l'honneur. Alors voilà pourquoi les gens se sont indignés. Mais il va chez un pécheur. Et ils ont raison. Pourquoi? Parce que Zachée, c'est justement une mauvaise personne. Il vole l'argent de ses compatriotes. Il trompe les gens en prenant son argent, en profitant de leur faiblesse, en prenant leur argent. Et pourtant, Jésus est venu chez lui, chez Zachée. Pourquoi? Parce que Zachée voulait à tout prix voir Jésus. Il sait très bien qu'il est une mauvaise personne. Et encore, vous savez très bien, Zachée, il est comment? Il est petit, il est de petite taille. Donc si, parmi la foule de Jéricho, il ne pourra pas voir, même s'il saute, il ne pourra rien voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre. C'est ridicule, hein? Imaginez un peu notre pasteur, lorsqu'il y a quelque chose, il doit faire quelque chose sur le toit de l'église en plein dimanche, avec sa robe pastorale, il monte sur le toit. C'est un petit peu ridicule. C'est la même chose pour Zachée. Mais il s'en fichait. Une seule chose lui importait pour lui, c'est qu'il voit Jésus. Même si les gens le rejetaient, même si les gens disaient qu'il était un pécheur, une mauvaise personne, une seule chose comptait pour lui. Il fallait qu'il voie Jésus. Voilà ce qui était important pour lui. Alors même s'il était ridicule au haut d'un arbre, même si les gens se moquaient de lui, ce n'était pas un problème pour lui. Résultat, Jésus est venu loger chez lui. Et regardez ce qui s'est passé. Il a changé. Il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Et s'il a trompé quelqu'un, il a dit qu'il va rendre ce qu'il a volé. Jésus ne lui a rien dit, hein. Jésus ne lui a pas dit de rendre ce qu'il a fait. Jésus ne lui a pas dit de se repentir. C'était automatique. Pourquoi? Parce que Jésus est venu en lui. Il a montré qu'il voulait voir Jésus et Jésus est venu en lui. Chers membres de l'école du dimanche, nous devons nous aussi, même si les gens nous sous-estiment, même si les gens nous rejettent, nous devons toujours faire tout pour avoir Jésus en nous. C'est le plus important. Il y a toujours des problèmes dans la vie. Il y a toujours les gens qui nous rejettent. Mais Jésus ne nous rejette jamais. On doit tout faire pour l'avoir en nous, car Jésus est le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Beaucoup en effet nous rejettent. Aide-nous à être comme Zachée, ne posant pas de problème avec les gens qui nous rejettent et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En entendant Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
America Production. Jesuse manana na usana manita na nifukwe la misa na mifena kulava leke ngaiku la utuni na uweku ngaiku kala lente la tabwe vihanga kwa nilana Jesuse manana na usana manita na nifukwe la misa na mifena kulava leke ngaiku utuni na uweku ngaiku kala lente la tabwe vihanga kwa nilana Angilala tisi satiko Nifitu kurana Fasini singebo Iyanga kumarai marai Lai aruni maninga Maniri ngai kuswa Faisami rekwe Tanya kuta chok yaringa no Angilala tisi satiko Nifitu kurana Fasini singebo Iyanga kumarai marai Lai aruni maninga Pesa kwe, ilani ngaiko von Fai manime kwe, kade ni fandu bana Sana kila manate mo La tenda kwe, fai ni fiteni kwe Kage ni mena na mare Kama miru na pesa kwe, ilani ngaiko von Fai manime kwe, kade ni fandu bana Sana kila manate mo Famino Isisusia Fama Raminali Imanuputu Uruna Hachamiliza Kama Negate Nisari Uveri Katsisi Adani Ratungalia Tilali Sayalaneti
aminao fa maro aminahy ny manomboto hatramilizao ka mametate sady novely ka tsisy adrany ratonga ny andro irany zay alany ety Rabasitsivuzaki mituriteni sanagwa pengunane Faiana nungukule butsitasi famumandrimanyava Vasananinu Saniasuninu Vasananinu Saniasuninu Rabasitsivuzaki mituriteni sanagwa pengunane Faiana nungukule butsitasi famumandrimanyava Vasananinu Saniasuninu Vasananinu Saniasuninu Boina vawe Boina vawe Bahara nawe Sibebaha nawe Boina vawe Boina vawe Bahara nawe Sibebaha nawe Susi pamana bitambana wana kengamuli ya mesa Sihana fuyana wangara tefazakara pesema Yavananginu Saniasuninu Yavananginu Saniasuninu Susi pamana bitambana wana kengamuli ya mesa Sihana fuyana wangara tefazakara pesema Yavananginu Saniasuninu 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 Yavananginu Saniasuninu
Similanganawa Wasalumbawa we Tuirani fukuanza kawe Bahanga neno mare Jesus iferengeswa Fakaya yaliraike Iyana tusaba numanawe Futune iyarundana harikwe Jesus imilanganawa Wasalumbawa we Tuirani fukuanza kawe Bahanga neno mare Jesus iferengeswa Fakaya yaliraike Iyana tusaba numanawe Futune iyarundana harikwe Fire about Jesus, Malumba Muletu, Foto Timana Malawe, Mirenge Fawa Fabu. The fire about Jesus, Malumba Muletu, Foto Timana Malawe, Mirenge Fawa Fabu. Tiantera now, fama minga manda baba. Timi sifi enge na ngetwandara ke, famu kura fatane. Fala hange tuwa tiantera now, fama minga manda baba. Timi sifi enge na ngetwandara ke, famu kura fatane. Fire about Jesus, Malumba Muletu, Foto Timana Malawe, Mirenge Fawa Fabu. The fire about Jesus, Malumba Muletu, Foto Timana Malawe, Mirenge Fawa Fabu.
Jesosy milananawa masalumawawe Tuilani fukuanzakawe Mahangalinenao mare Jesosy verengeswa Fakayayaliraike Dianatusavadumanawe Futune diarundanarikwe Efayavao Jesusi Manumbanguletu Fototimananganawe Lirengefawafapu Falahanetu atiamteheranao Famaminga mandavavao Simisifienge nangetwandaraike Famukura fatande Jesusi Manumbanguletu Fototimananganawe Lirengefawafapu Efayavao Jesusi Manumbanguletu Fototimananganawe Lirengefawafapu Efayavao Jesusi Sumasu marukine fivava Azafadi kafangaruaru amiramaru Sibemiga yeniwo fafivava
Malakat Production. Chapa kung isa din na Tera kwe
milanao zaho Sapatumisandina Iha Jesu koroma Mira haiainana Maracad Production. Mampalahelo kufampanjina miaratsy famantarana efa nambarany mpaminany zio efa mieny fiainana tany eto mampalahelo kufampanjina miaratsy famantarana efa nambarany mpaminany zio efa mieny motapika tsy oela sakeny fiainana eto antany Mutapika tsy oela sakeny fiainana eto antany Hoavy tsy oela Jesosy tompo akany anjarany Itondany olona mino rehetra ho any amin'ny fiadanana fa ny mpanohitra sy ny fahavalony kosa hoelohina ka hijaly re Hoavy tsy oela Jesosy tompo akany anjarany Itondany olona mino rehetra ho any amin'ny fiadanana fa ny mpanohitra sy ny fahavalony kosa hoelohina Mutapika tsy oela sakeny fiainana eto antany Mutapika tsy oela sakeny fiainana eto antany Karapampam karapampam papam Ivoan'ny fasana Karapampam karapampam papam Itsangany mati Anzare tawatanana kuwa Sami utarena Zio Sini Isabela Anzare tawatanana kuwa Sami utarena Zio Sini Isabela Mutapika tsy oela sakeny fiainana eto antany
tapitatsy oela sokeny fiainana eto an-tany. Toy ny tany toy ny zavaboary ovaina daholo avela sady ravana eto an-tany zay toetra maholo ankiny koa minany fanaiko reto zay anandany tratsy ovely maina toy ny tany toy ny zavaboary ovaina daholo avela sady ravana eto an-tany zay toetra maholo ankiny koa minany fanaiko reto zay anandany tratsy ovely maina ho tapitatsy oela sokeny fiainana eto an-tany ho tapitatsy oela sokeny fiainana eto an-tany. Sasatra sikatili ya safatratra Andriamanitra mizanak'olombelo ambony tany ho lavorare tsy misy nataony tsy tiagnana vahany ambony zavaboary fa ho tagna nataon'olombelo mahatonga tsika mijaly Andriamanitra tsy magnaratsika fa miambiny anao hibebake faurianga maru mangezano tsy midika no io tsy tiana fa izy magnanatra anao odekanao mbany Iova fa fombany zanaka tiagna zegny tsy maintsy anariny fa zegny aza tao makivy fa avianao hibebake Andriamanitra mizanak'olombelo ambony tany ho lavorare tsy misy nataony tsy tiagnana vahany ambony zavaboary fa ho tagna nataon'olombelo mahatonga tsika mijaly Andriamanitra tsy magnaratsika fa miambiny anao hibeba
mangana tranoovia kanomba hiova fafumba zana katianga ziny tsy maintsy anariny ko zegny asa tao makivifa avianao hibebake nyambonitan namboarinjanahary nataony lavorary kazatora makivy koa izy magnanatra fa nao io tiany nao io tsariany mandao izy tiadanao sanandro isanandro mandregny antandariva koa mba mety mibeba managna courage anao managna patience koa mizera atao jiaby fa izy ty amelanao ireny mibeba Mishipangana ta mishipaniva
sinanikalala etiakani zanisipanimba amiaria iaria enawano ananalita izaimarita azamiaria enayano etiakani zanisipanimba amiaria iaria enawano ananalita izaimarita Shanalena kawana kinibabuli Estameka baba Koshura tamini mateutu Faeni nandini Koshibambini fu Kata kamini kare kambira pulu Kabaki Karefeke unu antanana Nila izai na petaku Shanalena kawana kinibabuli Estameka baba Koshura tamini mateutu Faeni nandini Koshibambini fu Kata kamini kare kambira pulu Kabaki Karefeke unu antanana Kabaki Karefeke unu antanana Kabaki Karefeke unu antanana Kabaki Karefeke unu antanana RTS tsara. Kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26.
May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika mimarindrefy raika amby 7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.